Raha nitatitra mikasika ny taona 2023 navoaka ny Bianco androany, ireo olom-boafidy no betsaka indrindra tamin'ireo nalaina ambavany teny amin'ny birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly, izay miisa 720. Aorian'ireo ny mpiasam-panjakana sokajy ABCD miisa 220. Eo ihany koa ireo mpiasam-panjakana voatendry miisa 720, manamboninahitra zandary sy polisy 120, mpiasam-panjakana teo anivon'ny fananantany sy ny fandrefesantany 120, mpikambana tao amin'ny gouvernement tateo aloha miisa 3. Lesiko amin'ny ady amin'ny kolikoly ny tsy fahampian'ny finiavana ara-politika. Io resaka finiavana ara-politika io dia tsy avy ety amin'ny Bianco zany ny tena mampisy azy fa amin'ireo mpitantana ny fanjakana izay misy na hoe ny rafitra politika izay tokony aneo an'izany fahavononana izany amin'ny ady amin'ny kolikoly. Io tsy hoe manao kabary ianao androany fa miady amin'ny kolikoly dia ho raisina fa hoe miady amin'ny kolikoly ianao. Fa rehefa ianao milaza hoe hiady amin'ny kolikoly dia tokony aseho amin'ny asa izany sy amin'ny zavatra atao izany zavatra izany. Ao anatin'ny 5 taona ho avy, isy ny fanatsarana apetraka entina hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly io. Isan'izany ny fanampiana ara-pitaovana, fampitomboana ny mpiasa eo anivon'ny Bianco, tsy ahivy ny zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ady amin'ny kolikoly, ity farany izay nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana.